Andotam-penaka voalohany matory miaraka amin'ny rano ny mponina nisy enana folo. Inbox 420 taona no salatona ny rotratra ny aretina. Fifanarana politika tsy fotoanan'izao avy aloha ny fitondrana iasa. Manatitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga soa ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho ampanajana naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Araka ny efa natsiditsika tany anaty lohatenim-baovao teo miaina ary miara matory amin'ny rano ny mponina iny andotam-penaka voalohany amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Raha ny fitarainana mbola tsy nisy fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra ka ireo mponina ihany no miala vola-po sy manamboatra ny tetezana ivezivezen'ny tena toerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy Taiziniana. Mahazo anay mambajery eo ihany zay na dia lalany tena mitsara. Nanaovana cotisation efa nisy rano dia nefa ilay olona tsisy manam-bola dia io hatreo io vy. Dia ohatr'izao foana hoe efa fasaty ary fangatahana izany mba hoe pavy kely ilay lalana makaty aminay. Toy izao tazana amin'ny sary izao ny lalana miditra sy mivoaka ao an-tranon'ny ankamaroan'ireo mponina ety andotam-penaka voalohany.